Film boriboritany faharoa miomana hiady amin'ny alabato. Antoko UDR ny hevitra no tokony hifidianana kandida. Tsy fahafehezana fihetsem-po, erisetra amin'ny endriny maro no aterany. Ampifaliana indray tombokilasy tongovavy ny tsidian'ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity, manatitra ny arabary manasanao, anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany no isantarana ny fiarana amin'ity anio ity. Tsy misy lalàna na manakana ireo kandida anambara ny filatsahan-kofidiana amin'ny fotoana inona amin'ny fotoana inona ho ny solombavam-bahoaka fetra rahalamizafy milolona. Hita taratra hatrany fa tsy mahaleo tena ny seny amin'ny fanehoan-kevitra izay ataony hoy ny fanazavana. Zavandria Mahefa, Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Lasa loatra ny fanambarana nataon'ireo kandida ho filoham-pirenena ny amin'ny filatsahan-kofidiana sy ny fanolorany sahady ireo programa anasany ho ny filohan'ny CENI Adama Arsenina Omaly nandritra ny fandarana manokana ny resahany tamin'ny mpanao gazety. Fanehoan-kevitra efa mitanila makany amin'ny fanjakana ary entina melezana ny kandida maro karavalomanana izany ho ny solomam-bahoaka fetra lamizafy milolona. Na ny ampitsony ny andraisanao toerany filohan'ny republika ara afaka manambara ianao. Tsy misy lalàna manakana izany velively, na ny ampitsony ny andraisanao toerany filohan'ny republika aza dia afaka manambara ianao izay rotsaka hofidiana amin'ny fotoam-pifidianana manaraka. Toraka izany ihany koa akapobeny no nresahany an'izany hoe mapy plus zany. Tsy mbola nilaza ny Antsipriana izy na drafitra hoentina manatanteraka azy fa hoe ity ny mapy teo aloha dia nisy ny novana tao anatiny. Ny ankoatr'izay izy tsy nilaza zavatra ambonin'izay. Inona ny olan'ilay filohan'ny CENI? Raha toka hoe tony enjehana lava zao dia ny filora valomana satria izay ny adversera matanjaka ary manana ny herijika hoentina na dia amin'ny fiodinana voalohany ara azo ny fandresena ary arahan rehetra manaiky izany hatrany ivelany eto Madagasikara na traizatraiza dia efa hoe filora valomanana no any manana ny herijika ekena tsy manamaivana akory ireo efa nilaza sy nanambara ny firotsahano kandida fa mampatsiahy hoe eo ny elany 970 sy 770 eo ny vato azony ary tsy teo amin'ny fitondrana izy na tsiary ny zavabitany amin'ny akapobeny toy izany no nilazany kanefa hoe gaga mihitsy hoe inona iza no mibaiko dia arahantsika malala iza no mibaiko ilay filohan'ny CENI mahatonga azy manao an'ireny fanehoan-kevitra eny fa fanehoan-kevitra efa mitanily reny efa hita fa voabaiko ny fitondram-panjakana. Raha samy antoky eto amin'ny firenena anisan'ireo antokona ampiseho modely hatrany ny antoky tiako Madagasikara indrindra amin'ny fanomanana ity fifidianana ho avy ity. Nandray anjara mavitrika tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Nitondra sosikevitra ary namaly ny antso izay ataon'ny CENI hatrany mba ho fifidianana madio sy mangarahara no tanjony. Tsy anjara andraikitry ny prefet sy ny solitena mpanjakana eny fotony no manao tatitra amin'ny vahoaka eny fotony izay zavabita ny fitondrana ho ny solombavam-bahoaka fetra rahalamizafy milolona malemy ary tsy misy atokona intsony ny fitondrana ka manarao pahefana sy manao ny fomba rehetra hitazomana ny seza sisa hoy ny fanazavana natao tamin'ny Zavandria Mahefa sy Mathieu Prince hatrany. Ampiasan'ny fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana hanao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana hampandaniana ny Andry Rajoelina ny ministry ny atitany. Fa nararotapahefana tsotra izao inonotana voaka ny ministry ny atitany manome baiko ny prefet sy ny lehibe ny distrika hanao tatitra ny zavabitan'ny fitondrana sy hanao fakakevitra amin'ny vahoaka eny fotony iny ho ny solomam-bahoaka fetra lamizafy milolona. Voalohany indrindra aloha dia fanararotapahefana ary fampiasana n'le atao hoe fahefam-panjakana sy le fitaovam-panjakana amin'ny ankapobeny toerana misy azy no araraotiny entiny anaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana iarovana indrindrandrindra moa tsy izy zany fa ny fitondram-panjakana izay tarihana Andry Rajoelina. Fampiasana n'le ataon'ny teny frantsay hoe prérogative ny puissance publique dia ny olona tsy tokony hanao 3 volana mialohan'ny fahataperan'ny fepito-piasany no asaina mampafantatra ho ny zavabita. Dia aseva mba patsiahiviny koa ny zavatra tsy vita ary aseva patsiahiviny koa ihany koa satria fantatra re tsara hoe inona moa le voafaritra tao anatin'ilay hoe IEM izay tsy nisy an'le PEM akory na le drafitra hoentina manatanteraka azy aseva patsiahivin'ireo olon'ireo ihany koa ireo tompona raiky mpanjakan'ireo inona ny fampanatenana sy ny promesy nataon'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana nandritra n'izay efa taona mahery efa taona sy tapany mahery nitondrany izay fa maninona no hoe ny zavabitany ihany. Tapidalakaleny antoko misy ny fitondrana ka manao ny fomba rehetra hitazoman'ny sezany enona dia ao anatiny tsy fanarandalana trany aza no hanaovana izany.
tsy anjara asany prefesin'ny lehibe ny distrika mihitsy no manao tatitra ny programa sy ny asa vitany fitondrana ho ny faranjavana satria fahalemeny ilay mpitondra tsy nahatanterahany ireo fampanantenana rehetra nataony a no antony anaovany andray hoe ampiasaina ireo olona tsy tokony hiteny tsy tokony hoe ampafantatra amin'ny PGE tany anivo ny antemeram-pirenena ny fampafantarana an'izany fa tsy andraikitra inona ny idiran'ny chef distrika inona no andraikitry ny préfet amin'izany zay le tena hoe efa mikorotana mifangaro ny pédale ozy ny teny frantsay efa tsy misy mandeha amin'ny zélone ilay fitantanana dia io indray fa mbola manao kajy asa kajy manoloana ny fifidianana tsy ara-dalàna na ny resaka fanisana reo fonty natao tsy misy mandeha amin'izay izy dia eo kilan'izay mampiasa ny fitaovam-panjakana sy ny fahefa-panjakana izay ananany hoentina manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana tsy azo ekena ny toy izany nanamafy hatrany ity filohan'ny vondrona parlemantera ny antoko-timma ity fa tsy lefitra manoloana izay mety ho endrika kajikajy maloto ankehitriny izao fitonana izao ny antoko-tiako Madagasikara. Miomana amin'ny paikady iadina amin'ny alabato mety iseho amin'ny fifidianana ny antoko-tiako Madagasikara amin'ny boriboritany faharoa araka izany dia nisy ny fivoriana maika natrehan'ireo mpitarika ny antoko eny fotony niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa nandritra ity fionana ity no namotsy-potsiran'ireo mpikambana eny fotony ireo fomba mamoetra ho faniliana ny antoko teny antoerana nanangona ny vaovao Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala. Miomana iady amin'ny teti-dratsy fangalaram-bato amin'ny fifidianana ny antoko-tiako Madagasikara ao anatin'ny boriboritany faharoa. Raha nambaran'ireo mpitarika ny antoko eny fotony dia efa miainga sady ny fanliana ny antoko-timo ary efa tsy miafina amin'ny fangalaram-bato ny antoko ny fitondrana. Hita taratra izany amin'ny fananganana ny mpikambana andrafitra ny biro-pifidianana eny anivon'ny vokotany. Tena nenay Andriamanitra zany dia tena mampivoto misy nataon'ireo mampary ireo ny amotsotro be fitenenana za tsotsotra rehefa miteny ary direct ny membre bureau de vote nenay za moa efa TS tokony zaraina isaky ny faritra tsy azo atinaovana fivoriam-pokon'olona tsony fa zaraina isaky ny faritra ny membre bureau de vote seny tonga dia imposer le ao mampara hoe nareo mbobato tsy mila nareo membre bureau de vote efa vitanay membre bureau de vote nenay zao tonga dia mampara ray manontolo tsy misy mihitsy satria zay mbobato efa fantany moa hatramin'ny zazakely dia malalanay hoe timiny dia tsy rarahany mihitsy zany le lalàna apetraka président anakiny koa moa dia fantetinalina amin'ireo mampara ireo miaro ny rambo tsy ho tapaka za direkta misy manko rehefa mitefy fa mialatsiny indrindra dia amin'izay ny anazy tsy nisy mihitsy nefa reo olona membre bureau de vote vidin'ireo olona zadra raha akory fa efa naovany formation sahady nefa ny senitsy mbola mampanao formation hatramin'izao zareo efa manao formation dia andamin'izy eny zareo. Mampitandrina mafy ny mpitondra moa ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa malona ny fikasan-dratsy ny mpitondra Angalabato. Satria zay ary tena antraka ny député manao fanetanana mizara kotsa isaka ny province ka indrindra faneto amin'ny arrondissement dia nizao zay dia efa miomana sady midinidinika samy mitaka ny hevitra samy mamienzy zavatra inona tsy sosikevitra inona zavatra tsy mety amin'ny fokotany ho jerentsika le izy ary ho atrentsika ary divatsika zavatra tsy rariny dia mamisy stratégie satria mahamay mako ny sasany mako araka amin'ny fahitana azy dia izao tsy hanao amin'ny fomba madio izy fa hanao amin'ny zavatra maloto satria raha jerena ombo eny dia efa lanitra valimanana zara raha azo pourcentage hoe reo radio na 3% no aziny nefa ny azy amin'ny fomba ratsy ny tonana azy ka zay indrindra mahatonga ny tena manitsika ny olona rehetrarehetra lohany to mitena raha jerena zao dia tarigetran'ireo olona tena zavatra tsy manjary amin'ny firenena zao dia tsy apilitra candidat tsy halany amin'ny président fa ninay tim mandray sy ny KMMR ny olona tena maro anisa dia tsy anaiky fa anao zay halany amin'ny président ka mienjantony tady hoe iza mahery ny président miaraka amin'ny vahoaka maro anisa sa zareo mpitondra miaraka amin'ny gendarme tonga dia tsorinay zay fa zareo mahita mienjantony tady ho hitantsika amin'ny valiny. Arak'izany dia niompana tamin'ny tetika ampandrasena ny candidat Marc Ravalomanana ity fivoriana androany ity. Manodidina izay vaovao izay ady amin'ny alabato fiarovana ny safidin'ny vahoaka
famerenana ny kandida marika ravalomanana eo amin'ny fitondrana ireo no asamiandry ny etsika pro ravalomanana na ny HPR mila fiovanana ny firenena hoy izy ireo ka ijoro hatramin'ny farany izay hampandany ny filoha marika ravalomanana Zavandriamahefa Mathieu Princy. Ny taona 2024 no tafatsangana ny etsika pro ravalomanana na ny HPR tsy nitsahatra ny roborobo ny fikambanana nandritra izay fotoana izay efa mahery ny arivo ny mpikambana manirana ny nosy maro ny ezaka efa vita saingy mbola betsaka ihany koa ny asa miandry indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Tena foto-kevy amin'ity assemblée générale ity dia hoe inona ny ady amin'ny alabato atrehana dia manentana ny olona an'izany zay ka zay no ataonay ireo HPR ireo zany matora an'ireo voriny eto dia karazana mamy sakafotsainan'ireo HPR ireo dia ireo indray no manentana any amin'ny fiarahamonina misy azy any mampita an'ilay zavatra nampitaina teto dia zay zany zao miandry anay manomboka izao fanentanana an'izay le hoe ahoana ny ady amin'ny alabato dia faharoa hoe ahoana ny ampahafantarina ihany koa lay programme nasa lay vonjy maika satria président dia nametraka an'ilay programme vonjy maika le tamin'ny congrès national iny dia reny koa zany anjaran'ny HPR koa mampafantatra an'ireny mba halalan'ny olona hoe anao inona moa zany président ravalomanana zany. Efa tena leo tanteraka izao fitondrana izao ny vahoaka ho ihany ny fanazavana atokana ny tanjona dia ny amerina indray ny filoha marika ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Vokatry ny fidinana ifotin'ny HPR dia efa tena leo tanteraka ny olona rehetra izay andalovanay tena leo misy moa dia efa tena mitaraina mihitsy hoe ahoana amin'ny fomba merenantsika ny dada dia entanina tsara ny olona hoe mila rovantsika tena rovantsika le safidy mila miaro an'io safiditsika io tsika fa raha io tsy voaharontsika dia tsy hatafaverina ny dada amin'ny fitondrana mihitsy isika. Misokatra ho an'ireo olom-pirenena rehetra maniry te-hiditra anatin'ny fikambanana ny HPR nanatanteraka fivorimbe afanao isam-bolana tetsy belaera-pandran'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny foto-kevitra sy ny traikefa no tokony banjin'ny malagasy amin'izay kandida ho filoham-pirenena fa tsy ny herin'ny vola na ny fanomezana maro isan-karazany tsy mahavita taona ho an'ny antoko UDR na ny Union des Républicains dia anofana sady anatanteraka fankakevitra izy ireo manerana any Madagasikara mba ho tsangakevitra no hifidianany vahoaka kandida amin'ny fifidianana fa tsy vola. Asin'Andriamalala, Andry Rakotomalala. Ny hevitra ny tokony ampanjakaina sy ifidianana kandida iray ho ny antoko UDR na ny Union des Républicains mandalo kion-dalana goavany Madagasikara ka eo ampelatana ny vahoaka malagasy no aviny hoy ity antoko ity. Fitsandrahana manokana ireo paikady hoentina ananana le hoe toe-tsaina mpanao politika vanona zany mitsakaka avy na ny vahoaka na ny olona ilatsaka na rehetrarehetra zany zany hoe tsy akanavaka. Ny teto Analamanga no nanomboka ny atrikasa nataony UDR androany ity ary tety any Madagasikara izy ireo manomboka izao anabe ny olom-pirenena. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mila fanabeazana manokana ny zaza sy ny tanora ary ny ray aman-dreny malagasy amin'ny fomba fiteny sy fihetsika mba tsy teraka herisetra amin'ny manodidina indrindra ny zaza hoy ny fikambanana omena movement tsy mifidy vava avoaka na fihetsika ataony ankamaroany malagasy noho ny tsy fahafehezana fihetsem-po antony nanaovana ity fikambanana ity fanofanana manokana ireo tanora 700 mahery mba anabe sy ampita fahalalana eny amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fifehezana ny fihetsem-po mba tsy teraka herisetra ho an'ny manodidina. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Fiteny na fihetsika everina ho kely matetika dia efa miteraka aratrapo na ratra ara-tsaina ho an'ny manodidina. Efa voasokajy ao anatin'ny herisetra izany na dia tsy misy fifamaliana na fikasihan-tanana aza. Zavatra mety efa hentsika le hoe vendrana ianao na ohatra misy olona mitomany eny dia hoe izany koa ve dia ampitomany ianao zavatra ianatsika everitsika fa zavatra fanao sy normal le izy kanefa raha atao foana dia misy fiantraikany amin'ny fomba fahitantsika ny tenantsika amin'ny estime de soi sy amin'le atao hoe santé mentale ihany koa zany amin'le ankizy manomboka ohatrany le izy amin'ny fomba fresahana zany amin'ny fomba tsy fahaizana mampita zany izay fihetsem-po zay dia
io amin'ny ray aman-dreny sy ankizy aloha izy manomboka rehefa avy eo rehefa misy an'io taketra io zany le ray aman-dreny koa zany miainan'io mety hoe tena ampiasana mety le tena fianomboan'le izy zany amin'le figejana zay moa ny système d'oppression figejana taloha be mihitsy mety hoe resaka fananjana tany tamin'ny sexisme zavatra rehefa fangejana zany dia zavatra ohatrany hoe normaliser le izy avy eo dia iainantsika le izy dia iny koa avy eo no averintsika amin'ny manodidina antsika manomboka hatrany le izy reo ankizy ireo andray an'izay koa dia izay ny heveriny fa marina dia izay koa ny ataony any am-pianarana avy eo. 20 isanjaton'ny zaza malagasy no mbola iaran'io karazana herisetra io eto Madagasikara raha nitatitry ny UNICEF. Tanjona ny ampiena io tahambony io. Ireo ankizina vita fiofanana ireo dia isehatra eny anivon'ny fiarahamonina avy hatrany ampita fahalalana. Dia te ampita an'ilay izy amin'ny ankizy tsy amin'ny ankizy fotsiny moa zany fa amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra mihitsy na mpianatra na mpiasa na olon-tsotra fotsiny ary hoe misy tranga mety eritreretinao hoe andratra olona andratran'ny fon'olona sy ny sain'olona ataonao. Arak'izany dia fanabeazana manokana tena ilain'ny ray aman-dreny ny fahafahana mifehy fihetsem-po mba tsy hiteraka herisetra. Maro mantsy ireo zaza sy tanora tsy mahazaka izany ka miteraka zava-doza toy ny famonotena. Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Mandravarava ny afo manamorona ny sistany Espagne sy la France hatramin'ny androany. Tombanana ho tafakatra hatramin'ny 504 hektara ny velaran-tany may raha ny vinavina ampolony maro manoloanjany ireo mponina tsy maintsy afindra toerana fanadiadiana. Na niezaka namono afo aza ny mpamonjy vona Espaniola sy Frantsay ifezana ny afo amin'ny morontsiraka Mediterane any Catalogne manakaiky ny sistan'ny rotota tsy mbola voafeny afatra amin'izao noho ny amafisan'ny fitsokan'ny rivotra. Tranga izay maniry ny mponina manodidina hialan'ny toeram-ponenany tamin'ny 7 ora maraina tanoany 537 hektara ny voakasika raha ny tatra vonjimaika nataon'ny manam-pahefana ny antoerana maherin'ny 540 hektara ny velaran-tany ahina ho levon'ny afo. Omaly olona manodidina ny 530 farafahakeliny no nafindra toerana ny sasany naiboka tamin'ny tanàna iray toeram-pilasiana izay mandray ireo mpizahatany anarivony isaky ny fotoanan'ny fialan-tsasatra. Olona 4 kosa ankilany no tsy misitraka herinaratra manoloana ity tranga ity. Lalana maro ihany koa no tapaka tanteraka tsy afaka ifamezivezena. Pilatsaka tsitrapo maro no nahetsika mandray antarina ireo olona tsy manana toerana hifindrana kanefa tsy maintsy nalana tamin'ny tranon'izy ireo. 20 ireo mpamonjy vona manao ny asa miaraka amin'ny fiaraben'ny Frantsay mpamono afo. Ny taona 2022 teboka afo manodidina ny 500 nandrotika 3 hektara mahery tany Espagne raha nitatra navoaka ny tompon'andraikitra misahana ny ala. Tamin'ity taona ity manodidina ny 7 hektara ny velaran-tany may raha nitatitra trany. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fenonona naraka izany hatramin'ny farany fandairana ahoana marina Global News no rainao aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Opération Soul Catcher anisy tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray tombo kilasy tongo avy veloma tombo.